Araka ny soratra izay hita tao amin'ny rindriny nomenjanahary heritina moa dia resaka lozam-pifamoivoizana fiara fitateram-bahoaka any Soatran, voalaza fa nentina agent iray antsokosoko notradoza teny amin'ny rond-point Avoloha ny andro alina. Avy any bypass eo anoloan'ny extra pizza sy mba tanteraka noho izany ilay fiara fa tsisy kosa ny naratra. Hitantsika amin'ity sary ity moa izany resaka trangana lozam-pifamoivoizana izany izay hita tao amin'ny rindriny nomenjanahary heritina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne-ntsika ary asio zay amin'ny vidéo indrindra asa adino ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-ntsika. Ny hanombohantsika indray ity vidéo ity moa dia resaka hafatra izay nomeny solombavam-bahoaka gasikara Fensoa ny mikasika aniny tolom-panafahana sivy sy roa arivo iny. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka ity: vermaina ny tolona natao teny Ambohitsirotra tamin'ny sivy sy roa arivo raha ny zavatra hita amin'izao. Mbola tsy tonga any amin'ilay fanovana izay notakina tamin'izany ny firenena 12 taona aty aorina. Tamin'ny io fanambarana izay nambarana gasikara Fensoa io moa dia nametraka fanontaniana ihany koa ny tenany hoy izy hoe mazaka demokrasia sy fahalalahana ihany koa ve ny fanjakana androany rehefa nahazo fahefana, satria izany no notakina tamin'ny sivy sy roa arivo lasa tantara isisa ilay kianjan'ny demokrasia. Hoy hafatra izay nambarana ity solombavam-bahoaka gasikara Fensoa ity raha nanao izany fanambarana izany ny tenany. Rehefa avy niresaka ny hafatra izay nataony iny solombavam-bahoaka iny moa isika dia andeha ary isika hilaza indray ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha, filoham-pirenena ny La Frantsa. Nopetahana bracelet elektronika i Nicolas Sarkozy. Nametahana bracelet elektronika ny tongotry Nicolas Sarkozy ny androny iny zoma lasa iny. Raha ny fantatra dia heritaona ny sazy mahatra azony noho ny fianona antsokosoko antso an-telefona. Tsy miditra amponja nefa izy fa ambenana ao antranony. Mahazo mivoaka nefa izy eo anelanelany amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 8 ora alina. Izany moa ny zavanisy antoerana ny mikasika ny filohan'ny Frantsay teo aloha, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nicolas Sarkozy izay nopetahana bracelet elektronika. Koa satria voaresadresaka antsika moa ny mikasika aniny filoham-pirenenan'ny La Frantsa teo aloha iny, ndeha ary isika hiresaka kely any amin'ny distrikan'ny Morondava iny. Distrikan'ny Morondava tafapetraka avokoa ireo ben'ny tanàna. Androany no nanatanterahana ny lanonam-panjakana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo ben'ny tanàna amin'ireo komina ambanivohitra 5 ao amin'ny distrikan'ny Morondava dia ny komina Analaiva, Belo Sirtsirbina, Manonga, Maro Fandilia ary Befasy. Ny préfet any Morondava Rafidson Fidèle mono nitarika ny lanonana izay natao tao amin'ny efitrano malalaky ny prefecture ary nitronony ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra ao Menabe izay notarihin'ny loholon'ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny faritanin'ny Toliara sy ny governoran'ny faritra Menabe ary ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Morondava, indrindra ihany koa ireo talempakitra rehetra sy ny tompona ndraikitra ny filaminana ao Menabe. Tsara ho marina amin'ity zavatra misy any antoerana ity moa dia samy mitodika amin'ny vindan'ny mpitondra fanjakana amin'ny lafiny fampandrosoana avokoa ireo ben'ny tanàna, satria tsy androsy Madagasikara raha mbola tsy miainga avy ny ifotony hoy ny sorontenany ireo ben'ny tanàna raha nandray ny fitenenana. Iray amin'ireo ben'ny tanàna 4 ao Morondava ihany moa ny tsy Irmara, raha 2 kosa ny vehivavy. Somary sahiran-tsaina ihany moa ireo mpiasan'ny komina sasany satria nisy tamin'ireo ben'ny tanàna no nametraka fiandry nandritra ny fifamindram-pitantanana. Antony dia tsy nanaiky hiakatra Morondava hanatrika ny fifamindram-pitantanana
fitantanan'izy ireo noho ny fahalavirana. Izany moa ny zavatra nisy antoerana raha araka ny vaovao izay nosoratany rapa koa dia zareo kely aminareo. Voalasantsika ihany koa ny mikasika aniny ben'ny tanàna iny ndeha resika ilaza indray ny mikasika ireto volomboasary na hoe Irmara iringiriny ireto, izany hoe Irmara ranoray no tena mahalaza izy reto. Niara nirohitra nanefa ny adidiny amin'ny fanamaitsona indray any Madagasikara araka ny politika mpitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny mpikambana TGV tao Antananarivo ny androany. Rehefa mamboly hazo tahaka itony amin'ny fanamaitsona any Madagasikara moa dia tsy maintsy misy toerana isafidiana hanaovana izany fambolen-kazo izany. Tamin'ny tindray mitoraka ity moa dia tany amin'ny fokontany Ambondrome komina Ambatolampy Tsimahafotsy izay distrikany Amboditra Atrimo no nisafidiny izy ireo hanaovana izany, izay tamina velarantany 2 hektara. Nitarika ity fambolen-kazo ity moa dia ny tompona andraikitra avy amin'ny antoko TGV izay nitronony ireo namana piray loko dia ny loko volomboasary. Fotoana ihany koa nampisehoany izy ireo ny firaisankina sy ny firahalahiana ity fotoana ity, ka ny masoandro mody no nampalahelo ny sarahana tamin'ity fotoana ny fambolen-kazo ity tamin'ny ireo volomboasary iringiriny na hoe TGV Irmara. Resaka mikasika ny solombavambahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian indray isika moa dia matetika tsy mitsahatra miresaka mikasika an'ity solombavambahoaka ity satria anisan'ny solombavambahoaka izay tia mitaky ny rariny moa ity solombavambahoaka ity koa dia rariny loatra raha toa ka miresaka azy matetika isika. Hoy ny fanambarana izay nambarany ity solombavambahoaka ity ny 2 andro lasa izay dia hoe Azagnahare hoy izy RN sisy raison Bueny Diana Sofia Dianao na miaraka amin'ny volomboasary azazalanareo mba mitsangana fa tsy rariny izao zavamisy izao. Eza ny volany fera hoy ity solombavambahoaka Afakandro Kristian ity. Natonga izy niteny an'izany zavatra izany moa dia araka ireto sary izay hitantsika ireto dia tena simba tanteraka ny lalana tamin'ny sary izay navoakany, ka izany indrindra no antony antsony Zanahary ary mba nanaitra ireo olona rehetra na dia volomboasary aza ianareo dia mba mihetseha hoy ity solombavambahoaka ity. Ny zavatra izay noresantsika teo moa dia Afakandro Kristian niantso Zanahary na hoe niantso Zanahary Afakandro Kristian satria efa tsy rariny izao zavamisy izao. Voalazantsika moa ny mikasika an'izay ary zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka eto misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy Gaby oye tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.